ao anatin'ny fitiavana dia tao fanatrehan'Andriamanitra dia falibiaka amin'ilay psaoma vakiana taty mirindra teo satria iny koa psaoma natoro ny fanahy masina hoe ho vakiana androany etaeta an'Andriamanitra etaeta amin'ny fanahy masina dia mino ary tena matoky fa tena hoe raha nafoy ny zavatra tany amin'ny trano sy tany amin'izay toerana rehetra tantsika tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia miaraka amin'ny etaeta feno avy tsika ao anatintsika tsirairay avy ao dia izany etaeta izany tsy hoe etaeta fotsiny hoe tonga mangetaeta hotahina mangetaeta azo hoanao rery samy manokana fa hoe mangetaeta ianao an'Andriamanitra mangetaeta ianao anana ny natiora an'Andriamanitra mangetaeta ianao tonga eto mba hoe anana an'izany fony Jesosy Kristy izany dia rehefa manana ny fony Jesosy ianao ho fenoan'ny fanahy masina ianao dia anino dia tsy ho fenofenony fotsiny ianao fa mangetaeta ianao hitovy amin'ny Jesosy mba ho lasa instrument famonjena ianao amin'ny hafa mba ho lasa instrument fanasitranana ho amin'ny hafa ianao tonga eto rehefa ho fenoana mba ho lasa instrument tena hoe ho fitahiny ho an'ny hafa eo akaikinao sy manodidina anao ianao rehefa ho fenoana ny fanahy masina androany tsy ho an'ny tenantsika ny fananantsika an'i Jesosy Kristy tamintsika nandray anazy izay dia efa fitahina mameno antsika mandritry ny andro-piainantsika manontolo ny fananantsika anazy ao anatintsika fa ny antom-pisitsika dia nitoetra eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny antom-pisitsika dia nideran'Andriamanitra isan'andro ny antom-pisitsika dia ny anandratra ny anarany isan'andro ilohe anazy adore anazy izany ny antonamronan'Andriamanitra antsika tsirairay avy hitoetra amin'ny fanatrehany mandrakariva i Adama raha ny firoan'Andriamanitra atao amin'ny Saedena ny firoany Adama hitoetra ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa rehefa nanoty Adama dia miala atao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra toy izy Andriamanitra hoe Adama aiza ianao satria tsy teo spirituellement tsy teo amin'ny fanatrehan-tsony dia izay mahatonga anazy nandefa an' Jesosy satria tiany loatra tsika tena tiantsika hitoetra foana ao anatin'ny fanatrehany miaraka amin'ny fanatrehany ny fanatrehan'Andriamanitra eto miaraka amintsika saint ao anatin'ny assemblée des saints fa ny fanatrehan'Andriamanitra koa efa ao anatintsika foana izay mahatonga hoe miaraka amintsika hozy izy Andriamanitra tsy te hisaraka aminareo intsony izay mahatonga nandefa ny zanako nandefa hisakrifie ny zanako fa za te hise réconcilie aminareo fa tiako loatra nareo hitoetra ao anatin'ny fanatrehako foana dia misintona antsika foana Andriamanitra amin'ny fotoana rehetrarehetra tsika mety confiant fa misintona antsika foana izy hitoetra hitsofoka ao anatin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany dia androany tena mifatoa dia ohatran'ozy izy ny pasteur Tahina tamin'ny heritaona hoe manahoana ny fatran'izany hoe etaeta hoentina hoenty izany miaraka amin'ny kopy kely ve ianao hoenty no mamelona ny fanahy masina anao hoenty sa miaraka amin'ny zigy ianao sa miaraka amin'ny siterna mihitsy ianao hoe tena zany tena mangetaeta anao fanahy masina fa itia atao izay tianao atao dia tena sokafo ny fonao anana fonjasy sika androany relax ndao hidera aza asiana izay moa tenenao foana aza asiana retenu izany rehefa hideran'Andriamanitra tsika aza asiana retenu izany rehefa mandratra an'Andriamanitra tsika rehefa ankalaza anazy sika rehefa hiadore anazy sika dia ataovy araky ny fonareo fotsiny fonina ve tsika hideran'Andriamanitra amin'ity andro glorieux ity androany andro glorieux eto ny fanatrehan'Andriamanitra ny fanahy masina manjaka eto ny afo ny fanahy masina nefa manjaka eto donc ny satana zany tsy mahasaodisody akory fa tena may ny afo ny fanahy masina satana zany nefa tsy tenena antsony fa tsy mahatapitsofokato izy satria ny fanahy masina nefa mameno antsika eto ato anatin'ny présence de Dieu ny fiadanana sy ny fitsarana ny manjaka ato amin'ny anaran'i Jesosy ato anatin'ny présence de Dieu ny fruit de l'esprit manjaka ato amin'ny anaran'i Jesosy tsisy an'izany hoe felonana tsisy an'izany toetra ratsy esprit impur tsisy an'izany fijerijerena ratsy zany tsisy an'izany fitiavan-teny zany tsisy an'izany eritreritra ratsy momba ny prochain zany fa fitiavana ny manjaka eto avokisa-pifaliana ny manjaka eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta alleluia ary hitsangantsika hideran'Andriamanitra alleluia
pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin. Juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin froncer les sourcils. Pas besoin crisper. Louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas. Nous on sait qu'on loue. C'est Dieu qui fait ça. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Le vent que tu récolteras demain. Je veux te louer. Oh, 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 je veux te louer. Aleluia! Sandraka Jesosy. Aleluia. Faloatra izay eto amin'ny fanatrianao Andriamanitra. Tena feno fifaliana izay Jesosy. Feno fifaliana izay manana anao. Reharehanay loatra ianao, reharehanay loatra ny azo-pijalianao, reharehanay loatra ny famonjenao Jesosy Kristy. Noho izany dia ikika izay Jesosy Kristy anandratra sy ikika ny anaranao mafy dia mafy. Fa ianao no mpanjaka ny mpanjaka, ianao no matoza ao anay, ianao reny no matoza ao anay Jesosy Kristy. Aleluia. Quand tu me dis, allez viens, prends ma main. Allons, allons dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Oh, car le Seigneur est au rendez-vous. Oui, le Seigneur est au milieu de nous. Emmanuel.
me dit que tous mes amis et toute ma famille, tous mes amis sont réunis dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Embrase-nous encore, Saint-Esprit. Embrase-nous encore et remplis-nous de toi. Attire-nous encore plus près de ton cœur, Seigneur. Nous nous attendons tellement de toi. Nous nous attendons tellement plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Saint-Esprit, en ce moment. Alléluia. Miandrasa an'Andriamanitra, miandrasa ny fanahy masina.
maniry anao fatratra ny fonay, maniry anao fatratra ny fanahinay, mangetahetaninao loatra izay. Tsara loatra ianao Jesosy, tsara loatra ianao, comble izay manananao Jesosy, tena comble izay. Tsy hijery zavatra anananay izay Jesosy, tsy hijery ny zavatra mety eo akaikinay, eo am-pelatananay izay, fa hifantoka kosa aminao ny anaranao. Dia tena comble feno mombanay rehetrarehetra Jesosy manana anao. Saotra ny amin'ny famemonao anay, saotra ny amin'ny fanatrehanao Jesosy eo. Tahina loatra izay manana anao Jesosy eo, sambatra loatra izay manana anao. Ndreto izay Jesosy eo, ndreto izay tsirairay avy. Nous voici Seigneur. Ndreto izay eo am-pelatananao dia ampiasao izay dia ataovy amin'izay tianao hanaovana anazy izay. Satria fantatray Jesosy fa sy fantatray fanahy masina fefa manamboatra
miconsume izy rehetra efa tsy nambolenao ianao amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny afinao ao anatinay tsirairay avy mitransforme anay ianao manamboatra anay ianao misculpte anay ianao arak'izay tianao araka ny volonté anao ndreto izay Jesosy anaraka anao zay. Prends toujours contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Prends toujours contrôle de ce moment et conduis-nous. Conduis chacun de nous, Saint-Esprit. Dia atsiro eo foana ny attention-nay sy ny conscience-nay sy momba anay rehetrarehetra Jesosy hifantoka tanteraka aminao. Mba tsy ho distrait, tsy ambina l'esprit de distraction ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareth. Tsy ambinina ny fanahy mampivezivezy ny fanahy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareth. Hifantoka amin'ny teninao zay, hifantoka amin'ny fanatrehanao zay, hifantoka amin'ny famasinanao zay Jesosy. Manamasina anay ianao. Misaotra Jesosy Kristy. Fais-nous voir encore ta gloire aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous attendons toujours à toi. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Sanjata Jésus. Sanjata Jésus. Mendrika loatra ianao. Tsisy mendrika ankoatranao eto Jesosy fa ianao irery ampy mendrika eto. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est
marchera devant toi, la gloire de l'Éternel reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève-toi donc, et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Brille sur nous, Saint-Esprit. Continue de briller sur nous, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Faz a varão, manem quieto. Nhafno, manem que as mandur. Amém, Jesus Christ. Alléluia. Continue ton œuvre, Saint-Esprit, à travers tes serviteurs qui vont encore porter ta parole. Merci, Père. Merci pour tes serviteurs.